fona tena fona ako aza testamiko ianareo mpiaino io resaka hoe velorano tena milaza marina aminareo mafy be nge io teny io mafy be io teny io fa tenitenentsika fotsiny le izy fa mafy be io teny io zany no faratapiny amin'ny voady io resaka velorano faratapiny amin'ny voady io ary misy fianianana atao tompoko rehefa manao an'izany fa tsy teneniny vava fotsiny zany dia azafady indrindra mifona ao ny dikan'io andian-teny io hoe mihery mipanahy teny roa mahatonga amin'ny teny hoe andian-teny dia teny roa izy ao mihery na sy fanahy io dia ilay asa ataon'ny olombelona manam-panahy mazava ho azy zany manam-panahy ny olombelona ary na ny biby aza izy no mahalala moa fa isika tsy mbola fianakavian'ny biby fa efa fianakavian'ny olombelona dia tsy dia mahafantatra loatra tsony any amin'izany biby zavatra mandinika na ny biby aza nkeka miherim-panahy ahoana jereo any le oapolana manao hoe takatra amoron'ny pari tsy matory fa manelony miherim-panahy ary jerena ihany koa reny biby manjetoka rehetrarehetra reny dia moa va matory izy raha matory izy tsy ahenonao zay mandalo akaikiny eo noho izany sao dia marina ihany ny tsipiteny koa hoe miherim-panahy manko tele hoe manao fitsirihana ny any anaty fanahy ihany ary miaina ny tontolo-panahy mba hahatonga n'ilay tontolo-panahy ho afaka mivelatra ka hitombohan'ilay herin'io fanahy io ka antsotsika malagasy hoe hasina izay miherim-panahy ny olona raha mandray azy amin'ny fahazarana mampiasa ny teny frantsay dia hoe méditer matoateny verbe méditer fa tsy mafeno tanteraka ny hevitry ny hoe miherim-panahy ny teny frantsay hoe méditer satria mampitombo ny herin'ny fanahy tsy dia voalaza loatra ao anatin'ilay hoe méditer fa dia hoe mitokana ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny fanginana lalina ary dia mandiny tena ka zary mifangaro ny hoe mierina sy mieritra trafika ena ome mahery ambava homana ampo mieritra ambava homana ampo mieritra tsy mitovy ny homana mihinana sy ny mihomana tsisy aitso homana manao izay avonina zay le hoe mihomana fa homana mitsako mihinana midelina misotro homana zay ka iny miherim-panahy iny dia afangaron'ny olona amin'ny hoe miheritra fanahy ny nataoko moa dia nanao fanontaniana tamin'ireny zokiolona zay hitako fampitaiza fanahy mihitsy nisy ray aman-dreny be tany vakina karatra dia afandray ny ianao le miheritra anaka ozy trafika ianao ome mahery ambava homana ampo miheritra aleo enjehny omba masika tsy zay enjehny heritreritra moa vatsy eo ambadika zany ozy ny fanavahana ny mety sy ny tsy mety ny tsara sy ny ratsy fa arian'ilay mierina ho izy na manerinerina moa ataondry zareo indroa mierinerina indroa dia hoe manao an'izay fanovozana herim-panahy zay ka mampisandratra ara-panahy mifiakarany amin'ny ambaratonga-panahy zay no kendrena amin'le mierina mierinerina ka tsy mitovy izy ny mieritra dia mbola tsy nanaiky ihany ny tenako satria tamin'izany efa taloha be efa tany amin'ny 30 taona lasa tany dia tany ambositra ny tena ndray mandeha nanao kabary ampanambadiana dia io mbola hitako miteny izany lay ray aman-dreny be mifamaly kabary amiko dia rehefa vita ny kabary dia nanontany nazava izy dia tsy misy valaka amin'ilay nolazainy zokiolona tatsy vakina karatra ny lazain'ilay ray aman-dreny Betsileo tany ambositra hoe ny miherin'ny mpanahy ozy ka manao izay hitombohan'ny herin'ny mpanana ny hasiny
ka tsy mitovy amin'ny hoe miheritra zany na mieritreritra ho izy fa mieritreritra ho izy dia antsorony manavaka ny tsara sy ny ratsy manavaka ny mety sy ny tsy mety aleo ary enjehny omba masika tsy enjehndrindra tri ianao enjehenenina enjehenenina enjehin'ny fanakiana tena dia izay mahatonga an'leo aleo aza enjehny omba masika tsy zay enjehen'ny eritreritra ka io miherin'ny mpanahy io dia matoa anontaniany olona dia zary eniny matetika kety eny tompoko tolongama tena mbola tsy nenjehan'ny ombo marina hoe mafy ankesa ma rehefa ratsiratsy taizy zay ny omby tsy nahazo fanabeazana mbola tsy niatra metsika metsika ny aromota manetsika ary izy raha manetsika ny lohany iny aviliviliny mba tonga ny tandrony ahavoany zay enjehny ka tandremiany fa ny ombo masika zay ny ombo masika zay ny ombo masika fa raha ambara mazava dia efa fanaotsika malagasy hatry ny elabe ataon-jato taonarivo ity fiherenam-panahy ity miherin'mpanahy raha tsy zany ve dia ho nisy io oabolana voateniko teo hoe takatra moro-parisy tsy matory fa miherim-panahy hatrany vakanakaratra sy betsileo sy any amin'ny faritra tsimony any amin'ny faritra varatra moa mbola tsy dia na enoko loatra na dia tany aza ny tena Madagasikara zay hoe mierina na hoe mierinerina misy keo le izy hitako amin'ny lahatsoratra ohatra hoe anatin'ny sova tsy miety na any amin'ny tokatoka be tsy misaraka any mierineriny dia hitako any la izy dia hoia hoe hatry ny ely isika matory tavelatra amin'izao zay fiteny zay nisy hatry ny ely fa tsisy fitenenana lalin-kevitra tahaka zany ka hoe teraky ny ankehitriny teraky ny ely reny tompoko raha vao lalina satria mifandray lalina amin'ny fahitantsika malagasy ny fiainana na hoe fandray lalina amin'ny filozofian'ny firenena malagasy ka fanao hatry ny ely izy io tantara no mandrakitra nyity andehy antafika fony fahampanjaka na avy any amin'ny faritra zany na any mibetsy misaraka ny any an-tsakalava na any avaratra any amin'ny takarana sy ny tsy mety na ny tsy many tandroy sy ny ve sy ny masoko sy ny tanosy manao fampiherenam-panahy ny mpitaritafika indraindray aza ny ampanjaka na ny andriamanjaka mihitsy no manao hoe lasa laha izy iny aloha miherim-panahy eo tsy mamasina tandremila isany hitako misy mivandravandra ao ao anaty dikan'izay hoe ao anaty zay dia hoe ao amin'ilay foibe ny herinerina ao no mijerena fa tsy loazana mivandraka mijery omby mandalo na mijery sipa ohatran'ny miaramila manao matso nefa loazana mijery sipa le mazony tsy palitra io dia izay fanaotsika izay no teneniko dia everiko hoe tokony atao dindrenareo mpitondro reo mba miherim-panavy nareo reo sady hoe rehefa lahady ihany vo mivavaka ary raha mivavaka nge mbola mariage izy vo mivavaka tsy hoe mivavaka le miherim-panahy mbola tsy mitovy keo reo misy ifamenoana ny vavaka sy ny fiherenam-panahy ataoko hoe tsy mitovy reo satria izy aminareo mpampivavaka kehitriny reo no manaiky an'izany vitsy aminareo no manaiky raha milaza an'izany mitovy mivavaka sy miherim fa raha ny tokony izy aloha tokony mitovy satria samy fiatrehana n'ilay fanahy izy amono fototry ny fanahy fa tsy andriamanitra andriananahary zanahary iza tsy misy afa-tsy iny ka raha manao fitaizam-panahy ianao dia manao fiherenam-panahy nefa koa ny vavaka dia fitaizam-panahy raha pitso zao dia ho any am-piangona ho any amin'ny tempoly ho any amin'ny l'eglizy ho any daholo aingany hoe mbo afaka koa ny tena raha ohatra fa misy ny fahafahana fa tsy miasa raha pitso noho izany dia
aoka iverenantsika malagasy fa ny tsy fahampiany firenam-panahy no mahakely hery ny fanahy itsika ka manondratsondrana ny vahoaka manondratsondrana ny mpitondra sasy zany ny olom-boafidy sasany aizaka sokatra ka de hita angalarina aizaka de volamena de hita alefa ho any Dobay inony ty ataontsika malagasy tsy ampy firenam-panahy aloha tsorona ohatr'izay tsy de mpiteny an'izany loatra fa dia mpivavaka no miteny tsy ampy vavaka sika tsy ampy zao hoe ataovy mivavaka manova zavatra vavaka tsy mifameno amin'ny firenam-panahy tompoko de io izy io hitantsika io de lasa miteniteny foana ny sasany hoe mivavaka manova zavatra ka vavaka tsy arahana asa kosa raha vo merim-panahy zany ianao de arahana asa ny zavatra ivavanao fa tsy hoe mivavabavampony ka raha fiheziko izay resaka izay a di zao no misy akasitrahana ny namina nangataka ny resahana an'izay teto ary faharoan'izay tokony ny teny hoe tokony zaniko inge azy inge tokony hoe soroko hoe tsy maintsy soroko satria zao tsy mitovy ny tokony sy ny hoe tsy maintsy ny tsy maintsy taterahana avetrany fa ny tokony mbola arahana safidy anao sady anao anano sady anano presida ino to mbola safidy iny raha miteny ianao hoe tokony kajanony tompoko le hoe tokony raha zavatra tsy maintsy atao na asa tsy maintsy aterahina mitakina ajanony le tokony anao an'izao nareo tsy maintsy manao an'izao ianao nge mibaiko hoe ianao generaly ianao na ohatra ianao na kolonely baiko nomenao asasiny tokony ela izany tokony andeha anatitra an'io tonga de hoe tsy maintsy manatitra ny ela izany ajanony mihitsy ary le tokony fa raha tokotokony mbola iandro safidy eo asio ary fifidianany de asio koa fampelezakevitra de ny tokony manaraka an'izay fa baiko tsy ilana an'izany tokony zany ka raha tsy maintsy atao ary ny firenam-panahy de satria nanaraka amin'ny fanazavako teo ianao fa ny firenam-panahy tompoko de mampitombo ny herin'ny fanahy ary miasa le zanahary eo anatinao manakana anao tsy hihiba tsy anao toetra mihiba tsy anondratsondrana ny teny malagasy de tena misy arena miafina ao anatiny fa nohon'ny zavatra ataoko hoe famingavingiana sy ny tsy firaharahiana n'ilay teny malagasy dia anisan'ny fototra mampitotongana ny firenentsika io zay zany ny tena mba mahatonga ohatra ny zoperai-bozy sy ireo mpianaotsika koa ny hoe sarotiny mihitsy amin'ny teny malagasy ary marina ny voalazanao teo de io no matetika mahatonga amiteny amin'ny olona hoe rehefa ny mayanao anao no tsy rarahinao dia manjary lasa mamono ny tenanao ianao raisiko ohatra anankiray tanareo zao ohatra hoe fitenin'ny olona matetika foana le tsotsoro mamba isarahana tena diso tompoky ny teny iny diso ny teny iny asa raha mba fantatry ny olona zokobarai-bozy hoe lay raha mamba nge de olona pikabarina andriny ny anaran'olona le hoe raha mamba de pikabarina andriny izy io de rehefa isaraka izy de zao ny fiteniny hoe aleo tsorina ny resaka mialohan'ny ravatsika de lasa ny barabarain'ny malagasy taty ohatrina le hoe tsotsoro mamba isarahana fa hoe ataovy tahaka ny tenin'ilay raha mamba ka aleo tsorina ny resaka mialohan'ny isarahana hitanareo ohatr'izany zao de lasa manjary be deabe ny zavatra diso fitehantsika ao anatin'le izy fona tena fona ako aza desitra amiko ianareo mpiaino io resaka hoe vely rano tena milaza marina aminareo mafy be nge io teny io mafy be io teny io fa tenitenenitsika fotsiny le izy fa mafy be io teny io zany ny faratapiny amin'ny voady io resaka vely rano faratapiny amin'ny voady io ary misy fianianana atao tompoko rehefa manao an'izany fa tsy teneniny mbava fotsiny zany de azafady indrindra mifona aho mety ho tesitrano mety alahelo fa za miteny aminareo avereno amin'ny toerany niasin'ny teny malagasy de andrositsika makasitaka samy ten'Andriamanitra zay ianareo zay mihantsy loza ny olona miteny ataotsika ny vely rano nefa tsy tateraka akory ny vely rano iny inona no zavatra mitovitovy ankehitriny amin'ny fanaovana vely rano ny fanaovana sonia eny tompoko allo miaraba tompoko ohatrany mahagaga fa ohatrany tsy maheno retory foana isaka amin'ny antso miarabantsika rehetrarehetra be aloha de miarabanareo rehetrarehetra mpanentanao ny telefona ihany na tsy maheno retory ara fa apita ny avatra amin'ny telefona voalohany aloha anohana ny barea fa tonga dia amin'ny nosy rahavavy aty zany barea amin'ny lahady efa tonga aty moa ry zalahy zao de amin'ny lahady ny anao ny fifanitsanana tsanina zany moa de manohana foana fa tsisy miala
dia faharoa misy zavatra kely tiako ampita zay moa manaraka ny fanarahana vaovao zany a tsy maintsy ao anatin'ny tambazotra serasera foana no tena hoe akabeazany vaovao hita aty. Misy olona tena mivohy farazay mafy a ny resaka boky sy mifanavakavahana ao amintsika ao a tena mitenanareo ajanony io. Zay olona manana tombontsoa kely amin'io sy mahazoazo tsy mitondra antsika lavitra makaizy fa aza atao an'izany ny fiainan'ny malagasy fa efa mijaly efa ampy ny fahasahiranana ataon'ny mpitantana manahirana antsika io dia oka izay. Tsika vahoaka majinika aoka tsy hanafitrotraka an'ilay mamoy an'io hoe ny any amin'ny sisiny anivo tany ny amin'ny voany sy ny samy malagasy sika rehetrarehetra to. Zay zavatra tiako ampita dia faharoa ny resaka politika aza afangaro amin'ny resaka fivavahana sy finoana reto tompoko. Zay dia makasitraka atsika dia miraha soa manova fety sambatra daholo. Sisy koa mizaha manokana dia nanomana kely ary eo alefako anaty groupe tsika moa zay zavatra zay loha hevitra anankiray mialatsiny anao avy zao. Eny tompoko. Miarahaba rivotra. Salama. Momba ny teny malagasy rainy bozy ny fanahy zay amin'ny loha hevitra ao. Izay mihitsy miery ny teny rainy bozy teo hoe tsafokenany meny mahery apo miheritra. Ny tena marina ve sy hoe apo mieritreritra. Eno avy atao veriny roa fotsiny le heritra dia atao veriny roa. Dia misy teny any Tsimosina ny faritry vohipeny io rehefa izy miresaka olona sy milamina reny dia hoe tsy manan-kagnahy izy. Tsy manam-panahy. Tsy manan-kagnahy. Ay, tsy manana zay. Kanefa ny tena izy hoe tsy manam-panahy fa ny olo sika taloha zany raha bozy nanam-pahendrena. Nanana lalina be mihitsy izy. Ka raha teneninao hoe tsy manam-panahy dia mety ho te tsy dia natao hoe tsy manan-kagnahy. Ay, mahakasitraka. Araka ny tenin'ny pastera teo hoe nataotsika sirambina tsika malagasy. Zaho mirefarefa zao e. Tsy hita rehefa dia mirefarefa hoe ho any akady ve sa ho aiza efa raha tsika ty. Rehefarefa rangaty ah. Ka ianao misy ino ka ty mampirefarefa ao ta? Re mirefarefa re. Fa very ny asy ny malagasy atsika. Ampoliano ty mamalagasy antsika ka? Eny ampiana apoly anazy. Zato ve sika dia ny folo no amerina dia ny 70 aiza. Zay nge hoay. Natakalony ny vahiny. Miaraka daholo. Ndao miaraka daholo. Zay mazotoa daholo raka. Mazotoa. Kasitraka anao indrindra Randriamanitra. Rahalahy. Fa misy indranga iny rehefa miteny tena hita misy olona fotsy volo amin'ny tany reny la. Mbola tsy hitanao akory izy fotsy volo ahoana. Ka tombanako amin'ny teny tsaraina amin'ny ataony fa tsy tsaraina. Manahoana aloha ambony. Miarahaba tsika reto to. Salama teo. Eny to. Miarahaba e. Salama rivo. Arahaba eny. Ninay dia izao ihany. Ampina kely hoe. Eto andavany efa tapa volana mahery rano maloto. No anaty rano maloto zay. Eny tompoko. Efa tapa volana mahery zay. Eny tompoko. Tena fijaliana mihitsy. Raha ohatra teny ambotony ohatra zay a tsy naninona angamba nefa ohatra vita ohatra zay. Fa hoe atao hoe tsisy miaino ka nisy miaino mihitsy hatramin'izay efa 4 taona. Mampalahelo izy. 10 taona nakaty tsisy miraharaha mihitsy zavatra io. Zao vao tena longatra be mihitsy le raha maloto eto. Tapaka mihitsy ny arabe fa raha ny filazan'ny tompon'andraikitra nge ohatra nefa nisy nandalo tany. Iza nandalo jerijery fotsiny. Jerijery ve dia vita ny asa. Jerijery dia vita ny asa. Manombatomba. Inona ny tombatombany io? Hoe ohatrinona no laniko manamboatra ty. Mety mihitsy le ataon'le mpitiarakany. Tena fijaliana amin'ny mahazo anay. Eny tompoko. Manina mora mba manandrana kely mandeha eo finoa jerefana. Mandeha tsy kiraro mihitsy a. Dia hitany tsara amin'izay ny loto. Sao ta tompoko. Veloma sitraka tompoko. Marary nge raha olona ny zavatra iaina malagasy ankehitriny. Mamenatra marary. Miarabanareo rehetra tompoko. Narany tsy asiana vahaolana aingana dia aingana. Valio moa zany miarabanareo rehetra tompoko. Manahoana tantao Oela very. Karapanondro sy telefona sy ny sisa teo zany. Hitanao? Tsy hoe hitako fa. Be manko reo hitanao le izy. Tena ateritra amin'ny artijeza hoan'izay mahita mba miangazy zany a taiza izy moa nisy nanao teo sorakana izy ny tratrany sito mahery izy mianaka zany ny alina amin'ny anaran'ny Andrianarivo maniry so maina sy zay mahita an'io zany a mipetraka eo pefolo na natrazany amin'ny polisia any keo raha voasokatrinareo le telefona dia misy sariko any anatiny any satria sao dia tonga dia voasambotra tsy misy maninona sambotra ho laza voa na misy sariko anatiny any na misy sarina folie any anatiny any miara-manao selfie reny. Salama. Manao ny mama ina vaovao mama.
Dia sa misy fa dia nisy orana no maly dia tena nafinaritra patrapatraka madinidinika eka ia sa tany aminareo avy be tany aminay avy ihany ombako manana ny voalazan'ny pasteur teo dia isika malagasy dia olon'ny fihavanana tokony hita amin'ireo mpanao politika aby izany zay zany tokony ahasoan'ny firenena dia kokoa docteur Tsiry Mianakavy ao amin'ny CHU Morafeny Toamasina kokoa madame l'olona mivady ary raha kokoa Ponina Mianakavy Elina Sora Lalao Mianakavy Bosy Mianakavy kokoa Feno Very mivady lany angamalo neny ny aloha zany nisy sosikevitra raha oka aloha tsy adiniky ny madame l'olona iny efa hitako tao amin'ny mama Edwige tao manko izy iny kopakopatanana ramatololona iza ihany ramatololona sa madame l'olona sosikevitra le am'le izy dia tsy haiko hoe satria moa efa tsy misy tsony ny takariva moropatana fa raha ohatra ka mba asina émission anankiray any amin'ny télévision rehetra zany hoe mandeha amin'ny télévision rehetra zany izy io émission io mampianatra momba an'io teny io zay ohatra le teo zao hoe lasa disoiny taranaka teoriana ny teny raha le teny lazain'ny pasteur teo zao le hoe tsotsoro mamba isarahana ny tsotsoro mamba isarahana zao raha ny fahafantaranay azy moa zany de fombana voay tsy fombana voay ka fa hoe entina ilazana hoe ila vo mahazo taka ila le tsotsoro mamba isarahana zany de entina ilazana hoe rava le fiarahana manao any Allô araba tompoko miaraba amin'ny RTG salama tsara ihany eny tsara ihany momba le volamena le telo amin'ny 20 folklore angamba tiako resaka dia olona telo hoe manodidina n'iny afery iny fa le anketera malagasy zany tena ambany be ny le anan'le anketera tsy haiko aloha mety mbola hisy fanaty adiny any fa tena misy poisson betako be manodidina an'iny zany 53 kilo zany tena tambajotra mafy be mahavita ny olona tadavina ao anatin'le izy ka mbola izy nge nangononay tsikelikely angele izy raha amitsay nangononay tsikelikely izy nandritra ny telo taona zany zay nanangona anazy eo zany ary le anketera malagasy tena tsy dia afaka firy aiza ny any andafy any nge tena tsara ny manao ankety any tena fahendana atsona le any makasikanao mamperitreritra ny tompona andraikitra zany omeny mba omeny mamalalana onyako anao le firarintsofa manimba no crédit ovakiny larisa iny neny rehefa veo ataovy ny firaritsoa mama tokoa satria tapaka izy koa dia mirary soatsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny salama rehetra naiza misy azy dia Andriamanitra ny anasitrana ny salama rehetra koa dia ho samy salama aby isika malagasy aby tsy akanavaka manerana Madagasikara sy ny any ivelany trano tsy misy avaratra tantan manoy azy tsy mahameky aloha vao may le ray dia aby atsika tsy misy varatra miarakily izy roa ramrehatra ny pasteur atovy ary Andriamanitra manaka le pasovina ny omba sy tantana ny tiantsika rehetra neny lakosa tsy injerim-boka be fotsiny mba efa mikipy kosa izy eleonao raha efa hoe ampikosodrano ny pasteur zany na tsy mikipy rehefa niaritra fijaliana vetivety anareo ino izy zavatra ina ndrendre mampite maly ana amin'ny pasteur fa niaritra nga fijaliana le mipetraka ty tadrory pasteur any de hoe rehefa niaritra fijaliana vetivety anareo ahoana siny angeva le fijaliana vetivety nateranao ka hatramin'io izy miteny eo amin'ny polipitra de zavatra sika ho atsidiko a dia zao hoe amin'ny alatsinainy fa 30 volana desambra dia te hitondra aloha hevitra manokana momba ny raha-pirenena ahoana tsara
lalatsinainy fa 30 ny volana desambra ary feo larisamy mibeny no atao anaty kasika le tondra lohahevitra tsy hoe lohahevitra manokana fa isan'ny resahantsika ny mahakasika ny raharaha-pirenena no safidiako manokana mihitsy zay 30 desambra zay teo amin'ny lafiny politika fotsiny zavatra azo resany nanamarika ny tantara-pirenena ny 30 desambra ka manahoana ianao miantso mihaino anao izahay manahoana ianao miantso io anay zao bandekamy andao zatsy izy andrimanatena vazivazinareo fotsiny raha mahamedy vizy ono ara izy vozy a eno a ambarako ve le secret ny tsafokenany meny mahery ambarao lasa tsy maninona zay satrina ohatrany teo ange ny tomboan'ny kolokolo marina hoe le mahery zany fanaro lay de nisy tafoka anankiray mihoatra afokena rangaizy mba tambitambatsika mba sy amelitsika de nina le trafokena le mahery zany de matavy be angamba ny trafokena de osako ny trafokena de hoe inona ny ataoko ty vadika ampanay de patroko ve aho sagnaraka an'le anankiray ry aho fa ninagna trafokena trafokena ome mahery ambava omana masiaro ny tsirona zalahy de eo amizay mieritreritra hoe vadika ve sa tsy vadika madika palitao sa ijanona sira misy zany zay le izy ho anareo indépendant zany vadika palitao nareo sa hitazona ma indépendant totory mbola ny antso teo andra mananteny iny andrimanatena zay ny tiako lazay tsisy misaotra azy nareo makasitraka kasaninge adidy fampizarana rehefa tsy nanao alahy de namany tsy nanao zany zay de zay ho izy ny safidina manokana ny 30 desambra satria nanano tantarany zany teto amin'ny tany sy ny fanjakana io moa zany teraka ny inona tamin'ny taloha ny repoblika faharoa no teraka teo amin'ny fatelopolony volana desambra io ohatra eto misy sifflet honora mamerina kely bandekama larisa e super de bouche izany reo le tsodrano a tsy hoe fijalina fa hoe rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo fahoriana zany no ilazan'ny soratra masina tsy hoe fahafatesana fa reo zavatra zay tena atao hoe nandalovan'ny olona anankiray ka natsapany hoe tena ory izy teo amin'ny fiainany ory izy ohatra mahazo malagasy akehitriny zany zao tsika zao de tena hoe mandalo fahoriana amin'ny malagasy zao de io zany no ilazan'ny tsodrano n'Andriamanitra hoe rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo de izy no ahatanteraka zay misy le teny izy no ahatanteraka zay tokony ho anareo araky ny aren'ny voninahiny zany hoe misy zavatra homanin'Andriamanitra ao zany fa miaritra kely fahoriana vetivety aloha tahaka ny vehivava hiteraka osy fa rehefa velonjazy izy de tsy tsarontsony lay fahoriana zay niainany teo ka fahoriana zany lay tsodrano fa tsy hoe fijaliana ka isika olombelona de tsy maintsy mandalo fahoriana ety amin'ity tany fandalovany ty ka ny fahoriana tsy ny fahafatesana ao averiko tsara ao amin'ny baiboly zany tsy misy ao na de littéraire aza milaza hoe rehefa misy maty de hoe misy fahoriana ao tsy milazany zany ny baiboly fa ny fahoriana de hoe le zavatra manjoanao tena nananao hoe ory mihitsy ny fanahako amin'ny zanako maditra ory ny fanahako amin'ny vadiko maditra ory ny fanahako amin'ny tsy fananako vola ory ny fanahako amin'ny fahoriana sy ny fijaliana ory ny fanahanao ny ravoangy amin'ny ranopotaka sy ny rano maloto zay zany le hoe fahoriana zany de rehefa miaritra ny vetivety avako de ho avy Andriamanitra manana fanantenana de andaotsika hanorona ny finoantsika eo amin'Andriamanitra hivavaka hitodika ao aminy fa marina loatra zany tsy mampiaingy Andriamanitra fa rehefa miaritra fahoriana vetivety tsika de ho tanterahiny zay rehetra tokony ho atsika samy mahery avako asa motain'Andriamanitra paster raha ngaty manana asa anankiroa sady manao polisy izy le nama zao le mitsotsoka teo de izy aloha mbola niantso atsika makasitraka paster am'izay fitondrana fanazavana neto moa zany version rivotra moa nitondrana azy fa izay izy raha hoe ara-panahy fa akoatran'izay manamafy ny rahalay manantena teo rahalay manantena sy efa kama zay tsy misy eo de indray ny olona anankiray hoe ijodasiny nanomboka ny kolokolo voalohany satria de vola 30 miamporoka bizo no namadiany an'ilay olotiny namadiny an'ilay bandekama zany zay jodasiny nanomboka ny kolokolo voalohany mahatonga manontany aminareo pahalala momban'ny bokin'Andriamanitra jodasy no nanoratra jodasy ihany mety i jodasy Iskarioty
iny nanoratra mihitsy koa izy nanoratra i jodasy le namadika an Jesoa nanoratra koa izy fa i jodasy zany hoe alohan'ny hafatesan'ny Kristy zany manoratra foana nery zalahy reny isaky ny manatrika ny toritenin'i Jesoa raha tsy kamo raha fa tsy vizaka fa io ranga fa jodasy ranga fa izy ny apôstôly kamo indrindra jodasy kosa aloha tena mendrika isorany fa i jodasy no namadika an Jesoa sanakaraha Maria vola 3 dia vitany resaka sisony dia mankasitraka aza vao ny hevitry Larisa hoe izy tsy mahay ako raha tsy nanao an'iny jodasy tsy avitritsika ohatra ny dingadinga antsika be midika zany tokony isy manao ohatrany jodasy dia mahavitra io ange na iraha reny zaso marina aloha mbola azo kafana nge ny adihevitra momba an'izay hoe raha tsy nivadika moa jodasy hoe tsy pince terme tsy satria izy ny antena izay oroako no izy satria tsy fantatry le mpisambotra fantatra le mpisambotra rangah io fa tsy maintsy nasina an'izay ny tantara jerikilona vetivety ahako fa 3 seconde any itondrako any iny tena tamin'ny androany krismasy tandremo fa efa miasa mafy satana am'izao fotoana zao teo tokotany efa tany efa tonga tany an-trano satria niditra tamin'ny eny na fanompom-pivavahana efa teo dia ozy ama inona mahatonga ny satana miasa mafy am'izao fotoana zao ny mamadika an'izay rehetrarehetra tenentsika zay a zay rehetra tena izy dia avadika satana tafiditra ao anatin'izany hoe azadino ozy satana fa nitsoka ndre Jesosy Kristy tamin'ny alohan'ny vonoany mpandiafa ny nasainy ny solo azy teo zany zavatra zany efa voizin'ny satana am'izao fotoana zao ialana misolo ana fa za io tonga hatraminy hoe Japon le ry io resaka fe fa nahita tantaran'i Jesosy dia Jesosy manao accélération miazakatsaka misy liva aloha nahitako an'iny antaniandry zareo miparama manitsy jodasy